Hoan'ny maro izao tsy afa-miala amin'ny fetin'ny Noël ny chocolat toy ny efa fanaony isan-taona ihany koa dia mikarakara ireo karazana chocolat maro manolotra ny samihafa ao anatin'izay chocolat izay ny ao anivon'ny chocolaterie Robert eny anivon'ireo ivitoerana samihafa izay ivarotany araka izany manome fahafapo ho an'ny rehetra ny chocolaterie Robert. Ho an'ny fianakaviana maro dia toa tsy misy fety raha tsy misy fizarana ny mamy dia ny chocolat izany. Manome fahafampony rehetra ny chocolaterie Robert. Ny chocolat izay vokariny rahateo dia voalaza fa anisan'ireo tsara indrindra eto an-tany. I Madame Vienne izay tompona andraikitra sy mpanohana ny Collège de France eto amintsika dia nanambara fa hafa ihany ny chocolat vita eto Madagasikara ary ny tenany aza dia mpandefa chocolat vokarin'ny chocolaterie Robert any ivelany. Manome tsiro hafa mihitsy ny fampiasaina beurre de cacao vokatra eto Madagasikara izay tena ankafizin'ny maro. Mampiavaka azy dia service tsara mahafapo, ny décoration tsara, ny tsiro dia tsy an-tanisa tsara nandray rehefa misy fety atao hoe fety avatra Ankoatr'ireo chocolat izay lanjaina na ireo chocolat liqueur sy amin'ny tablette dia anisan'ny manamarika ny fetin'ny Noël ny chocolat mendrika sarisary toy ny sary dadabe Noël, la cloche sy ny hafa koa. Raha ny eny amin'ny fivarotana eny Sonerana no resahana dia anisan'ny manome endrika ny fivarotana eto ny chocolat lehibe mendrika hazo Noël na sapin de Noël. Tsara tsy ahivina fa tsy ny chocolat ihany fa ny mofomamy samihafa ihany koa dia ataon'ny orinasa chocolaterie Robert. Efa afaka manao famandriana ireo izay mila bûche de Noël na ny gâteau d'anniversaire sy ny gâteau de mariage. Ahitana karazana hatramin'ny 20 moa ireo mofomamy kely hita eny amin'ny fivarotana chocolaterie Robert.